Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Nenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaine ao anatin'ity fandarana izay arahanao ity. Misaotra anao manokana ny safidy hiaraka aminay ary inoko fa tsy haninanao ny minitra vitsy izay hiarantsika eto amin'ity anio ity izany. Ity ampiandohana dia tiako ny mampafantatra fa amin'ity volana jona izay ho avy ity tsika dia hanana fotoana lehibe miavaka indray isakarivo. Teo aloha teo moa zany loha hevitsika dia ny hoe avy aloha adidiko izay rehetra ilainao. Fa eto indray tsika dia manana loha hevitra anankiray vaovao izay tena isaorana ny tompo dia isaorana ny tompo tokoa. Araka ny Genesis toko faharaiky amby efapolo andininy faharaiky amby dimapolo no iorenana loha hevitra izay nomeny ny fanahy masina. Dia ny hoe Andriamanitra efa nampanadinao ny fahoriako rehetra tao an-trano ndraiko. Izany hoe amin'ity volana jona ity Andriamanitra dia tena hiasa manokana amin'ny fiainanao ka ampanadino anao ireo fahorianao rehetra tao an-trano rainao. Tsy hoe sanatria ratsy akory ny tao an-trano ray na ndray aman-drentsika ny ratsy, fa mety nisy karazana fahoriana izay hatramin'izao mety mbola mitarazoka any amin'ny fiainanao. Mety io ara-pahasalamana, mety io tamin'ny resaka toetra, mety io resaka fanelehana, mety io resaka fahazaran-dratsy, mety koa resaka fijaliana amin'ny fiainana andavanandro, mety fahoriana rabola sy ny namana. Fa ny tombo dia nilaza fa ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy. Io ten'Andriamanitra io izay ao amin'ny Genesis toko faharaiky amby efapolo andininy faharaiky amby dimapolo io dia i Josefa no nilaza azy. Fantatsika tsara angamba ho antsika izay mamaky ten'Andriamanitra fa mbola kely Josefa dia efa nanofo foana. Nanofo izy hoe ny volona sy ny kintana ny akohaka teo anatrehany. Nanofo izy hoe ny saloham-barin-drahalahy rehetra ny akohaka teo amin'ny saloham-bariny. Ny zavatra maro izay nasehon'Andriamanitra azy ny amin'ny hoaviny. Dia rehefa henon-drahalahy izy satria ny tantaran'ny rahalahy dia sosotra tamin'ny rahalahy ary izy koa moa somary mitantara foana any amin'ny dadany zavatra misy marina any am-piandrasan'ondry dia tezitra amin'ny rahalahy be takalaza ianao ohatra sao nandrapatonga an-drahalahy sorena taminy satria zao mihitsy ho voalazan-drahalahy hoe tia indray ilay mpaninofy. Izany hoe Josefa dia olona mpaninofy ary manana nofinofy avy amin'Andriamanitra. Mety koa angamba ianao efa hatramin'ny mbola kely manana nofinofy sy fandriana tsara sady lehibe. Fa saingy tsy hitanao mihitsy ny fomba hatanteraka izy ary ianao manontany tena mihitsy ve Andriamanitra? Mieritreritra hoe tena miasa tao amiko hoe fanahy masina. Ty fianako ty ve tena mba hiova sa ahoana ihany ohatra maheno olona ihany amin'ny tovavolombelona, mahita ihany amin'ny fiainan'ny olona mio fa maninona ny anahy fa maninona za tsotra n'izany. Mety mijery ny hafa ianao tsotra anao, mijery ny zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny olona ianao ohatra fa maninona tsisy ninona mitranga amin'ilay anao. Fa mamelahy teny aminao. Ny fomba hitondran'Andriamanitra antsika tsirairay avy dia tena mifahindraina ary tsara avokoa. Tsy mba misy adisoana ny kajin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ary mihevitra izay tena mahasoa antsika Andriamanitra ary mitady mandrakariva marimarina koa vonona mandrakariva hanao izay hahasoa antsika satria zanany antsika, teny antsika ary izay no anton'ity fotoana ity satria ampianatra anao indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary tena hiasa amin'ny fiainanao amin'ny fomba goavana dia goavana Andriamanitra. Inona mety zavatra nampahory anao hatramin'izay tao an-trano rainao? Na mety ozy ianao za mbola atao amin'ny ray aman-dreniko izao ka ahoana ny fomba ahafahako miaina amin'ny fiainana tsara? Na mety ozy hoe za mihitsy ilay ray aman-dreny izao mety hoe zanako tsy afaka miaina amin'ny ohatra ny zanak'olona rehetra fa dia ohatra ny hoe atao trano rainy izy izao dia tena sahirana izy, ahoana ny tokony atao? Izay indrindra no anton'ity fotoana izay isakariva ity rehefa talata, alarobia, alakamisy amin'ny 5 ora sasany hariva ka hatramin'ny 9 ora sasany ao amin'ny raiksa Andohanalakely. Raha eny amin'ny faritra Tanjombato kosa indray tsy voatery eny ianao mipetraka izay vao makeny fa na aty amin'ny vilona azy ianao mipetraka ka teo eny dia afaka mamonjy eny satria ny eny indray dia amin'ny atoandro rehefa iny testao rehefa talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany dia ny alarobia sy ny sabotsy indray amin'ny 2 ora sy sasany. Ny ao amin'ny raiksa moa dia ny tenaingo teo hoe talata, alarobia, alakamisy amin'ny 5 sasany dia ny sabotsy amin'ny 2 ora sy sasany. Tongava amin'izany fotoana izany fa tena azo antoka tanteraka fanaovan'ny fiainanao Andriamanitra. Jerevo ny fiainan'i Josefa, jerevo tsara fa na dia ny fara taminy hoe nanaovany zareo tetikady ratsy ary izy nalay ny fitafiana teny aminy izay mba namboariny rainy azy dia nyrovitiny dia namono ondry izy dia nasiana nataotao anaty ranondry ilay izy dia rehefa avy eo inentiny tany amin'ny dadiny maty izy fa tiany akanjo ny sisany hitany tsy hitanay hoe lasa izy dia efa namofo ny rainy hoe tena efa matindalay zanako lahy nefa zanaky ny fahanterany
le vadiny tamin'ny fotoanandro nytomany mihitsy mba azaza zay vao nazo an Joseph kanjo mbola kely loatra nde efa miviraviray biby petrabe ny sary tao anatin'ny Jakoba ary tena nalahelo izy zany hoe no mitatitra diso anefa mety koa angamba voasaraka tamina olona ianao na karazam-piainana anankiray zay tsara no ny tatitra diso na voakany olona mombanao laza ratsy resahany olona mombanao satria ny olona amin'izao mantsy dia mpifoso mpanaratsy mpandrava olona ny olona tsy miteny hoe ny olona rehetra fa ny olona sasany indray dia zany tsy manana fifaliana ankoatra ny manaratsy ianao izy milaza zavatra ratsy mombanao izy mamorondresaka tsy misy mikasika anao izy ianao tiano ravaina ianao tiano potehana satria mialina nofonofonao izy tsy mataty ny fisandratanao izy tsy mataty ny fahitampitianananao izy dia mamorona karazany resaka betabe mihitsy mikasika anao ary na Jakoba ary tamin'ny fotoana dia tena nalahelo hoe fa tena nahoana n'izany nahazo ny zanako dia efa nieritreritra naingy tsy azo nampinonina mihitsy izy tena hoe tena naratratra nalahelo mihitsy fa dia ohatrany hoe nandeha teny fotoana dia nisihitra namoramora tena izy nefa tao anatin'izay tantaran'i Josefa dia mbola nitoy ihany efa voasaraka tamin'ny loza nieritreretina fa tena asoa azy izy ikarakara azy alehibe azy dia ndrainy zany dia tsy vitan'izany fa natsipondrareo tao anaty lavaka indray lavaka tsy misy rano ary nieritreretiny avela ho faty tao kanefa tateo aoriana indray tendray ny rahalahy aloraka izy amiditsika ao andeha dia namidy izy tamina reo olona zay nandalo tamin'izany fotoanandro zany dia taranak'Ismaelita zany dia nalefo reo no nivarotra azy ho andevy tany Egypta dia tonga tao an-tranon'ny Potifara izy eto mba misy zava-miafina lehibe anankiray zay tiako zaraina aminao hoy taminao teo hoe mbola kely Josefa dia nanofy ary vokatry nofy avy amen'Andriamanitra sy tanjona goava mbe ao anatin'izay zay tanteraka ihany tateo aoriana dia vokatrizay dia nipetabe ny zavatra tsy nentina nataon'ny olona taminy kanefa na zany na tsy zany Andriamanitra mitondra azy tsy moramora teny foana na mbola betsaka ny zavatra tsy fantana na mbola betsaka lalon'olalovana Andriamanitra tsy nanary azy tsy namototra azy fa nitondra ny fiainany teny foana rehefa namidy ho andevy izy mba fantatrao ve hoe naninona ny Ismaelita no nividy an Josefa satria ao anaty baiboly ny Ismaelita ny mpanofonofo voalohany ka Andriamanitra rehefa inconnecté anazy dia tsy najanony teo amin'ny tanaky Jakoba izy zay ro olona tsy mba mpanofo mihitsy reo rahalahandreo fa ny tanak'Ismaela no mpanofy dia reo no afaka nitondra ny Josefa rehefa namidy izy nefa rehefa aveo indray dia tao an-tranon'ny Potifara nefa tsisy olona mpanofo mihitsy na i Potifara na ny vadin'ny Potifara na reo andevy niaraka taminy dia voaterina lefa tany amponjana izy marimarina koa fa ohatrany hoe endrika tsy dia tsara nandefasana azy tany satria voendrikendrika izy ho hoe nisavika ny vadin'ny Potifara dia nigady izy nefa ny tena marina lalan'Andriamanitra ho azy avokoa reny satria tao an-tranon'ny Potifara tsy misy mireconnaître ny nofinofiny tsy misy manisy tomba amidy ny fameza-pasoavana satria fameza-pasoavana le manofy tao amin'ny Josefa sady milaza ny zavatra ho avy faminaniana le izy sady fameza-pasoavana le izy no ihany koa fafana mandika nofo koa le izy fa saingy tao an-tranon'ny Potifara tsy afaka nivelatra zay fanomeza-pasoavana zay tsy misy hoe olona nila nofinofiny tsy misy koa hoe olona nanofoka nadikany dia satria tsy mendrika azy tsy sahaza azy le toerana io tahaka ny hoe raha ohatra ianao ka olona mahay resaka andeto koa ohatra hoe mihira nefa ny toerana metrahananao any amin'ny toerana mpahandro sakafo tsy azo aina mihitsy ianao rehefa any satria fantatro fa na dia masaka ary le sakafo na dia matsiro azy ianao maheno hoe tsy eto zany ny toerana misy anay tsy mahazo aina eto ahako dia tahaka an'izay koa Josefa na dia tao an-tranon'ny Potifara izy niadana teo ambany fanapahany zavatra rehetrarehetra fa satria tsy mba nisy mpanofo tao ary tsy afaka nivelatra le dante anatiny mikasika ny nofy dia ny adalany ny vadin'ny Potifara no nafan'Andriamanitra nitondra azy tany amponja zay tany nisy olona mpanofy tao reo rahalahy reo tateo aoriana nanofy dia ozy izy le anankiray hoe zany nanofo ozy izy tahaka an'izao sy tahaka an'izao nofo ino mba mety hevitra zany dia ozy koa anankiray hoe za koa nanofo tahaka an'izao sy tahaka an'izao dina ny hevitra zany dia samy nambaran'i Josefa ny hevitry ny nofony io zay ianao afaka 3 andro dia iverina hitondra ny kapoaka ny Farao ary dia iverina ny andapan'ny Farao ianao dia ozy koa anankiray zao ndreny na nofoko dina indray dikazany dia ozy ianao koa izy afaka 3 andro dia ho alain'ny Farao ianao dia ho kapainy lohanao ary ho faty ianao zany hoe tany afaka ny fonctionne amin'izay ny daony dozy le ozy Josefa hoe tsarovy matsy le mpitondra kapoaka rehefa tonga eo amin'ny toeranao ianao mba tsarovy andray andro maty hitanao satria ny fanomeza-pasoavan'ny olona no mampalalaka ny alehany tateo aoriana amin'izay ary nanofo Farao
zay nofo tena mahatsiravina tamin'ny nofony dia ny zavatra nitranga tsisy navita nandika ny nofo ireo piskidy solokendry tao amin'ny lampany farao dia lehilahy mpitondra kapoaka no ny teny hoe nisy lehilahy zay tamin'izany nanonofy dia izy nandika ny nofoko ary exacta le nyteneny mihitsy ny hevitry nofo ary zay natonga tafaverina ozy izy nalohana tonga hompitondra ny kapoakanao dia nanofy dia izy laza le izy ary so marina hitanareo zao ny fatanterahana izy dozy farao hoe atsovy aty zany lehilahy mpanofo sy mpandika nofo zany tanao ny fanomeza pasoaviny Josefa le fatrambola kely le fahasoavana tao aminy ny nanao lalana ho azy hitona azy ho any amin'ny fahalehibiazana mety koa ianao mety manana nofinofo mety manana fanomeza pasoavana mety manana zavatra tsara efa tanatinao hatrambola kely na taminao vao nanompo an'Andriamanitra nefa ohatrany hoe zavatra beta be no famafao ary ohatrany fijerinao anazy dia ohatrany hoe manimbanao mandravanao mamono nofinofinao ny zavatra rehetra misy so nefa mivolaza baiboly amin'ny Romana 5 fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dikan'izany na inonina mitranga aminao tsy mamelana ho ravy zany Andriamanitra tsy atsavelan'Andriamanitra hoe eny an-tanany ratsy fanahy amintsisy dikany ianao fa matoa Josefa nividiny olona andevo dia satria reo no Ismaelita mpanonofinofy dia reo ndray nivarotra azy matoa Josefa lasa tany am-ponja sanatria dia tena ratsy izy ka tsy afaka liaro azy Andriamanitra fa satria any no misy olona mireconnaître ny famezam-pasoavana sy hitondra azy any amin'ny fatanterahale nofinofiny mety tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe inona ary ty mitrangy ty amiko androany ty mety tsy voazavanao mihitsy koa angamba le izy fa zany zavatra resahako anao zany no tena valiny io tsy manimba anao Andriamanitra tsy mamelanao ho ravy zany Andriamanitra mbola tsy tapitra mbola tsy namoaka ny teny fara mikasika anao Andriamanitra noho zany mananao fahatokiana mananao finoana sy fahatokiana na dia ohatrany hoe tsisy azo antenaina intsony azy toy ny baiboly mbola nanantena ihany izy na dia tsisy azo nantenaina azy mbola nanantena ihany izy na dia tsisy azo nantenaina azy noho zany na morana sarotra ny fiainanao amin'ity ndray mandeha ty ampanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra tonga ny fotoana hitahin'Andriamanitra anao tonga ny fotoana hiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao tonga avy amin'izany fotoana teneniko anao zany isaky ny talata larobia kamisy amin'ny 5 sasany sy ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny 1 sandonala kely ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy Genesis 1:7 andiny 1:15 mazasana dia ny tanjom-bato indray dia ny talata sy ny zoma atoandro amin'ny 12 sasany dia larobia sy ny sabotsy amin'ny 2 ora sy sasany tonga avy amin'izany fa ampanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra tamin'ny faratoy anao fotoana lehibe tsika iny ty teo tamin'ity volana May ity izay resaka velao adidiko zay rehetra ilainao be ny olona nahita fiovana na fiova-toetra na fiova-piainana tonga zanak'Andriamanitra nanoteny an'Andriamanitra fitahiana rabola ara-pahasalamana ara-tokantrano vadinody tokantrano verina lamina be ny karazana zavatra nitranga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny olona amin'ity volana jona ity indray hanamarina ny teninao ny teniny aminao Andriamanitra ny farany dia isan-kalady tsika amin'ity volana jona ity na miraikis andohana lakely sy ritsy na tanjom-bato na ny sainina rehetra era Madagasikara ny fiangonana sainina rehetrarehetra dia manana loha hevitra anankiray izay tena ioambonana dia tsinona fa ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana ny antony dia izao ty taona ity dia nomen'Andriamanitra ho taona ny vavaka sy fitahiana araky ny Salamo 5:20 ray manontolo zany izay teny nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana dia ozy izy hoe ao amin'ny Salamo 5:20 ka nandeha ny faharoa hoe ianao no atony nofo rehetra fa mamaly vavaka ianao dia zava-mahatsiravina ozy izy ny ataonao zava-mahatahotra ny ataonao amin'ny fahamarinana ho valy ny vavaka Andriamanitra tena amaly vavaka anao amin'ity volana jona ity misasaka ity taona ity tsy misasatsasaka ho azy amin'izao io fa tena amaly vavaka anao Andriamanitra ampanadinonao ny fahorianao rehetra Andriamanitra iresakintsika mikasika ny vavaka ahoana marina ny fomba vavaka azahoana valim-bavaka iresakintsika mikasika ny fitahiana ninona mety fanakianan'ny olona na anao na izahay tsy mihotsina amin'izany itsika fa zao fotsiny ihany sitrak'Andriamanitra ny adanan'ny mpanompony vonona tena hitanao Andriamanitra zany hoe dia tsorokanao za tsy mino fahantrana ary tsy manaiky ahako hitoetra ao anatin'izany satria i Jesosy dia maty ho ahy ary nampantraina mba hampanankarena antsika ny alahelo nozy ny tenin'Andriamanitra dikan'izany sitrapon'Andriamanitra tsika hiaina amin'ny zava-tsoa izay vokatry ny fiaretany sy ny fitsanganany tamin'ny maty azany ny filazantsara Andriamanitra vonona hiahanao tongava amin'izany isan-kalady iresaka koa tsika mikasika ny finoana misy boky nysoratako mikasika ny finoana
ny titre izy dia hoe vitanao io. Misy boky anankiray vaovao ivoaka koa izay nisoratako mikasika ny finoana ihany koa. Dia misy boky efa nisoratako koa mikasika ny vavaka, hoe ny vavaka mahomby, ny vavaka faminaniny. Iny koa izy teo niady ao anaty vavaka. Vavaka. Sarotra amin'ny mieritreritra fahombiazana tsisy vavaka izany. Ka tongava isaky ny alahady etsy amin'ny fiangonana saina na raiky sasirity Sandondalakely na Tanjombato ny era Madagasikara io efa hitanao amin'ny écran io no ora ny fotoam-bavaka amin'izany. Tongava maro eto ny namana sy ny havana fa azo antoka tanteraka ny hovadiny fiainanao. Izay ny fandarantsika androany fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina. Saminy tomba fahasoavana veloma tompoko.